avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolcianoni vaovao. Assurance art, dimampolo taona ny ilanao. Manolcianoni vaovao. Ny fitiavana amaly ny etaetan'ireo mpamatsy vola sy mpiara-miombonantoka avy any ivelany ihany no mahamaika ny mpitondra fa tsy ny fikatsahana vahaolana mazava ho an'ny Madagasikara. Tsy naombo ny fampiasana masim-boly vary safiotra no zarain'ny mpitondra hoy ny tantsaha nampiasa azy tany amin'ny faritra Alaotra Mangoro. Mitaky ny fananganana governemanta tenerana iaraha mitantana ny vovonana politika PAM manoloana ny krizy mitranga eto amin'ny firenena raha nanao fanambarana androany. Tany amin'ny sisin-dranomasiny Nosy Ndafaza avaratry ny tanàna ny Tomasina no nahitan'ireo mpanarato ny nofo mangatsiaka ny tovolahy 12 taona lasan'ny ranomasina ny talata lasa teo. Voaheloka higadra 17 taona sy 3 volana atranomaizina no ny fikasana anonga-panjakana izay vesatra ny apangana azy ny filoha breziliana teo aloha Bolsonaro raha ny didim-pitsarana navoaka ny fitsarana tampony tao Brezila omaly. Ny Antsipriandreo no arahantsika ao anatin'ny fahampalalam-baovao. Gadondrainy amin'ny valora alina fotoanan'ny fampalalam-baovao tsika eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tombokilasy tombovavy manasa no ihany koa anaraka ny Antsiprianjay tony mahazatra matoan-datsoratra avy hatrany nondeha nokafana ny fiarahana. Ny fitiavana amaly ny etaetan'ireo mpamatsy vola sy mpiara-miombonantoka avy any ivelany ihany no mahamaika mpitondra fanjakana fa tsy ny fikatsahana vahaolana mazava ampitomboana isy ireo mpandohetra eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ny fandoava-ketra izay tsy ahitana tamberina andraikitra mazava miantraika amin'ny vantana amin'ny fiainam-bahoaka sy ny firenena matoan-datsoratra. Tsy mahasana ny fandaninana ny hetra voangana ho an'ny enim-bolana voalohany ny taona 2024 hoy ny iraka manokana ny FMI izay namarana ny fitsidihana teto Madagasikara ny 10 septambra lasa teo. Araka izany, miantony fanjakana malagasy hanatsara sy ampitombo ny fampidiran-ketra ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI ahafahan'ny fanjakana manam-bola ampiasainy sy iasany. Izany hoe tsy maintsy mampiatra drafitra vonjimaika indray ny fitondranana malagasy ahafahana mampifanaraka ireo fanavaozana ao anatin'ny fandarana asa faiky sy FRD. Sarotra ny ahitana vokatra tsara amin'izany raha mbola manjaka eto Madagasikara ny kolikoly ka ireo vahoaka madinika no mpiretina ao anatin'izany. Maro amin'ireo olon-tsotra sy mpandraharaha malagasy no miaiky fa tsy tokony hoe ireo efa mpandohetra atizay no mpiretina andoha misimisy kokoa. Ny zava-misy mantsy tapidalakaleka mitady ny fomba rehetra akana vola amin'ny vahoaka malagasy sy ireo tanora mpandraharaha ny mpitondra fanjakana. Tsy manana paikady mazava ny mpitondra ahafahana miroso amin'ny élargissement ny assiette fiscale. Ny fitiavana amaly ny etaetan'ireo mpamatsy vola sy ny mpiara-miombonantoka avy any ivelany ihany no arangaranga. Noho ny tsy fisian'ny asa sy ny famoronana asa, miasa amin'ny sehatry ny tsy ara-dalàna avokoa ny 900 malagasy tokony hiasa eto Madagasikara. Tsy mandohetra ireo sehatra ireo amin'ny maha tsy ara-dalàna azy. Vokany, ireo izay efa mandoha ihany no mpiretina andohetra bebe kokoa. Any kapotika ireo sehatra tsy miankina izay tokony hanatsara ny sehatry ny asa eto Madagasikara. Mpandraharaha, firaisamonim-pirenena, antoko politika maro eto amintsika, mpahay toe-karena, mpampianatra mpikaroka samihafa no efa nandroso vahaolana dia ny firosoana amin'ny fampitomboana isa ireo mpandohetra saingy tsy nisy ny aino. Tsy diso akory ny findramam-bola raha ny fanazavana saingy tsy hita izay vokatr'izany ho an'ny Madagasikara noho ny tsy fahaiza mitantana ny Andry Rajoelina. Tsy misy fitsinjovana ny madinika ary tsy misy finiavana hitady vahaolana hafa ankoatry ny efa niainana sy nampijaliana ny mponina atizay. Ny fanjakana ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fitadiavana vahaolana anamaivanana ny fandoavan-ketra ataon'ny vahoaka.
Ny fanjakana ihany koa no tokony hitady vahaolana matotra hiadina amin'ny famotsiam-bola. Raha ny tatitra nataony samifinina ny volana febroary 2024 lasa teo, mahatratratra any amin'ny 530 ireo vola-tsikaritra fa famotsiam-bola no ny tsy fandoava-ketra. Inona ny fepetra noraisina teo anatrehan'izany? Misy ve ny fanentanana natao ahafana mampitombo isa ireo mpandohetra eto amintsika? Misy ve ny tamberina ndraikitra ataon'ny mpitondra ka hampazoto ny mponina andohetra? Tsy marisika andohetra ny mponina raha tsy misy ny tamberina ndraikitra, ary tokony isy fiantraikany tsara amin'ny fiariana sy ny fiainan'ny mponina izany fandoavan'etra izany. Ohatra, tokony isitraka lalana tsara ny olona izay mandoha vola, anamboarana sy kojakojana ny lalana isaky ny mividy na mampiasa solika. Mandohetra ny mponina ka mendrika isitraka fitsaboana ara-dalàna, fanabeazana araka ny tokony ho izy, fandripahalemana milamina sy ny sisa. Adidy ho an'ny mpitondra ny tamberina ndraikitra, ary isan'ny sotoavina demokratika tsy maintsy ajaina. Ko raha olom-boafidy dia manana didy hanao tamberina ndraikitra amin'ny vahoaka ny fidy azy. Raha olom-botendry manana tamberina ndraikitra amin'izay nanindry azy. Ankoatry ny tamberina ndraikitra, mila petraka ihany koa ny mangarahara sy ny fahitsiana amin'ny fitantanana. Raha ireo ny voatandro, marisika andohetra ny mponina. Matoa antsoratra izay fa mampanano ho avin'ny toe-karena ny Madagasikara amin'ity taona 2024 ity, ho ny fampitandremany solitena ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI araka ny tombana amin'ny fisitrahana ny FEX sy ny FRD. Ambony ny tany sondro bidim-piainana amin'izao fotoana izao, misy ihany koa ny defisitina ny fatiantoka ara-tedi-bola noho ny abetsaky ny fandaniana mihoatra lavitra noho ny vola miditra, kanefa tsy maintsy hisy fiantraikany ihany koa ny toetra ara-mahafampana sy ny zava-misy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao. Tojonodrina tahirino mitatitra ny antsiprian'izay. Nahazo fampitandremana avy amin'ny FMI ny fitondrana malagasy fa mampanany ho avy ara-toe-karena i Madagasikara amin'ity taona 2024 ity. Tsy ampy ny vola miditra tamin'ny etra mihoatra ny fandaniana nataony ny fanjakana raha ny tatitra ny tapany voalohany ny taona. Izany dia manondro fisina déficit budgétaire na fatiantoka ara-teti-bola. Nanazava ara-teknika ny mahatonga io fatiantoka ara-toe-karena io ny mpahay toe-karena ka nilaza fa vokatry ny tsy fanaovana tetikasa miteraka arena na investissement no andaniana ny volam-panjakana. Hany ka namtombo aza ny vola miditra amin'ny alalan'ny fametrahana etra amina sehatra vaovao tahaka ny mobile money sy ny findramam-bola amin'ny banky farany teo hamenona ny kitapom-bola panjakana tsy miteraka ako ny mivaingana amin'ny toe-karena izany. Dia ny antony izany amin'ny mampiakatra les dépenses en général zany, satria ao amin'ny dépenses io tsy dépenses d'investissement mipetraka fa dépenses de fonctionnement. Misy zany les déficits budgétaires satria tsy fanaraka zany ny dépenses sy ny recette. Fa maninona tokoa raha zany rehefa miakatra vidin'le solika dia miteraka inflation généralisée automatique vetivety. Dia fa maninona zany rehefa midina ara le moins miena ronjato le izy dia maninona zany tsy miena arany le vidin'entana eny an-tsena valina satria any fanjakana le tombony mandeha fa tsy any amin'ny consommateur, tsy any amin'ny olon-tsotra zany. Dia ny entreprise koa sarotra be ho an'ny entreprise no hoe miakatra le vidin'le solika dia miakatra daholo zany ny coût de production, misy inflation sur le coût zany. Sarotra be ho anazy ny amerina an'le izy indray hoe satria tsy maintsy miprotéger ny bénéfice izy. Sarotra be ho an'ny entreprise zany ny andeha amerina le iny izy teo le prix tena mifanaraka amin'le international. Ambony ny tany fidangan'ny vidim-piainana na dia nahitana fiainany tsikelikely aza izany. Niakatra 7.7 isanjato io tany sondro bidim-piainana io tamin'ny volana Jolay, raha mita ny tamin'ny volana Jolay 2024. Nisy fahasairanana ara-teknika ihany koa hoy ny tombana teo amin'ny sehatry ny arena kibony tany izay nanampitrotraka ny fiatraikan'ny zava-misy avy any ivelany toy ny fiovan'ny vidin'entana sy ny toetra rà maneran-tany. Fa raha techniquement parlant zany, économiquement parlant zany dia ame ohatra fotsiny raha mécanisme d'ajustement automatique na prix momban'ny lasantsy zany mame ohatra hoe rehefa miakatra lasantsy persiste be ny inflation, zay le hoe effet fusée. Fa rehefa midina nefa mividy lasantsy fa maninona tsy midina ny maninona tsy désinflation zany hoe miena tsikelikely zany ny inflation fa tsy déflation. Déflation tena miena prix fa ny désinflation zany le inflation miena tsikelikely. Dia rehefa midina vidy lasantsy maninona tsy désinflation dia mivaliny mazava be mbola misy diatana fanjakana ao anatin'le subvention an'le prix an'le pétrole ny dikan'izany mbola misy
mbola manana pourcentage betsaka zany diatanan'iny any anaty dépense akoatran'le hoe tsy misy dépense sana investissement firy ao anatin'le dépense publique. En tout cas zany ny fonctionnement betsaka. Nanamafy ny solotenan'ny tahirim-bola iraisam-pirenena fa mampanany ny hoavin'ny toe-karen'i Madagasikara amin'ity taona 2024 ity noho ny fiatraikan'ireo krizy sy olana goavana. Tokony ahitsy ny fomba fampiasam-bola io ao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2024 izay dinihana tsy hoela, hoy ny fanazavana. Ny solotenan'ny FMI izay tonga teto Madagasikara ny 4 hatramin'ny 10 volana septambra lasa teo. Fa tsy naomby ny fampiasana masom-boly avaro safiotra no zarain'ny mpitondra ireo tanitsahana ampiasa azy tany amin'ny faritra loatra mangoro. Tsy tokony mbola irosony eto amintsika ny fambolena avaro safiotra fa ny fanohanana ny tanitsahana no mila atao lara-pamena raha tiana ny ampitombo ny vokabary eto amin'ny firenena. Ony manam-pahaizana momba ny fambolena nanaovana fanadidina ny antsiprian'izay. Ny lokaloky Andry Rajoelina tamin'ny fizarana ny masom-boly vary safiotra avy any Chine nary hybride ny faefatra ny volana febroary 2024 lafsa teo tantanambe aloatra mangoro fa etombo avy efatra hatramin'ny enetsy ny vokabary amin'ny fampiasana masom-boly vary safiotra. Tsy hanafatra varintsony isika rehefa tratra ny tanjona amin'ny fampitomboana ny vokabary tapitra taona isa-taona. Izany hoe raha 2 hatramin'ny 3 taona hektara ny vokabary azo ny tatsaha amin'ny masom-boly mahazatra efa nambolena hatr'izay ny lazy Andry Rajoelina fa mokatra hatramin'ny 12 taona isaky ny hektara isika amin'ny fampiasana ny vary safiotra ka ho tratry fampitomboana ny vokabary. Ary efa nisy ny andrana zay natao ary tany amin'ny faritra Sava efa betsaka ny nampiasa ary efa nahita vokatra hatrany amin'ny 11 taona isaky ny hektara. Ny tany Morombe tany Abamangoky dia efa miakatra hatrany amin'ny 12 taona isaky ny hektara ny vokatra azo. 50,000 hectares ho tanterahana ao anatin'izao tetika azy zao. Ny faritra 12 no isitraka an'izy io ary anisan'izany ianareo eto aloatra mangoro amin'ny tetikasa Ri Plus efa amboarina ny atoadrano rehetra ny tanjona ao apetratsika dia mba ampitombotsika 1 million de tonnes de paddy isa-taona. Afaka atao tsara zany. Voatratra atsika io amin'ity taona ity fotsiny dia tsy manafatra varitsontsika. Enimbolana teoriana mifanohatra amin'ny tenin'olona zay ny Nomtranga. Tsy tratra ny tanjona. Ny tombony varina farina tao anatiny enimbolana voalohany tamin'ity taona ity izay manodidina ny 7 taona izany nanomboka ny volana janoary hatramin'ny volana jona 2024 raha toka 5,4 taona izany tamin'ny enimbolana voalohany tamin'ny taona 2024. Izany hoe nahitana fitombona 5,7 taona na 4,9 isanjato araky ny tarehimarika ofisialy ny Banky Foibe ny Madagasikara. Tsy nahita boky any ve zany ny fampiasana ilay vary safiotra matoa na ampitomboana ny varina farana hoy ny fanontaniany ny mpanara-bavao. Nanambary ireo mponina avy any Alaotra Mangoro fa tsy naomby ny vokatra. Amintsika amin'ny teny zao tsy dia misy vokatra tsy ny tia amin'ny faritra loatra raha resaka vary. Ny taona koa tsy soranandro tamin'ity. Ave zany le vary efa maty masom-bola tsisy vokabary ety amin'izao tsisy fiantraikany amin'ilay olona ety le resaka fambolena ry hybride. Olona ety menimenina daholo aleo ihany miverina amin'ilay fambolena fomban-drazana amin'ilay tiako tenenina miverina teo aloha hoe semasy makalioka mampalaza ny ety. Ary mbola eto amin'ny teny hoe ny vokabary tena nisy tamin'ity tao amin'ny distrikana Parafaravola ihany zany hoe erany eo Vodiala amin'ny RN 44 mandrapatonga ny Ambojanahary distrikana Parafaravola. Io ny tena nisy vary taty amin'ny faritra loatra. Zareo mantsy miteny naomby le hybride. Tsy naomby re tompoko, tsy naomby. Nanamafy ny teknisianina momba ny fambolena fa mila drafitra matipaika sy politika mpamokarana maharitra ny fampitomboana ny vokabary fa tsy azo atao taitaitra. Tsy nisy fandiniana toy ity vary safiotra no zarain'ny mpitondra ity. Mitaky fanohanana avy amin'ny fanjakana tatsaha ny mpamokatra. Ny fametrahana foto-drafitrasa toy ny tohodrano, fampitomboana ny teti-bolam-panjakana atokana amin'ny fambolena, ny fanamparitahana ireo teknisianina, ny fampiofanana ny fanomezana fitaovana anampy amin'ny famokarana. Raha ny zava-misy eto an-toerana dia mbola azontsika atao tsara ny mampiasa ny vokatra ara-natoraly izay ataon'ireo mpikaroka eto amintsika ireo sy ataon'ireo tantsara.
azontsika atao tsara mampakatra ny vokabaratra ny amin'ny farafakeliny 3 taonina sy tapany ao anatin'ny 1 hektara tsy mampiasa hybride. Raha moroso amin'izay fotsiny any atsika dia efa misy vokany ngeza be zay raha ohatra ka ny vokatra eo amin'ny firenena ray amanontolo no resahany atsarao ny zavatra efa fatao fa azo atsaraina io satria tsy ampy ny tolo-draharaha tsy ampy ny teti-bola zay atokana ho an'izay fampiroboroboana ny tontolo ny famokarana sy ny tontolo ambanivohitra zay jereo any amin'ny lafin'ny famokarana jereo any amin'ny lafin'ny fandrindrana ireo vokatra ireo ny fitehirizana ireo vokatra ireo jereo any amin'ny lafin'ny fivarotana ireo vokatra ireo jereo any amin'ny resaka fahefamividy dia mino fa tsy tokony roso makany amin'izany hybride zany aloha isika eto Madagasikara. Resaka mbola latabatra no betsaka ny amin'ny mpitondra fa ny asa tsy hita mivaingana. Tamin'ny taona 2014 Andry Rajoelina ny tonga teo amin'ny fitondrana, fa ny taona 2024 izy vao nilaza fa nitantsano fa nalahidy amin'ny fampitomboana ny vokabary ka mila dohanana izy ireo. Taona 2024 ny tena nametraka tanjona amin'ny fahavitantena ara-tsakafo amin'ny taona 2024. Izay no vina fa ny asa mifanohatra amin'izay raha tsy laza fa tsy ny fanotofana tambary amin'ny hektara. Mbola lavitry ny fahavitantena ara-tsakafo isika. Raha mbola izy tetika asa taitaitra sy fisehosehoana lava izao no anatrarana ny tanjona hoe hatrany ny manam-pahaizana momba ny fambolena. Izay ny vary safiotry fa vaovao mahakasika ny politika vetivety mitaky ny ananganana gouvernemanta teny Irana raha mitantana ny vovonana politika PAM amin'izao fotoana izao eo anatrihan'ny krizy mitranga eto amin'ny firenena araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo tamin'ity androan'ity miantso ny mpitondra fivavahana sy ny hery politika rehetra ihany koa hifanantona sy fampidinika hametrahana vahaolana anavotana ny firenena ity vovonan'ity andoarantsika ny antsiprian'izay. Mianao anaty krizy fantrana lalàna ny firenena malagasy ankehitriny. Vokatry ny tsy fahaiza mitantana ny mpitondra hoe ny vovonana politika PAM. Mitombo olana ara-tsosialy sy ara-toekarena. Tsy mahavaolana amin'izany anefa ny mpitondra. Eo anatrihan'izany indrindra, tsy afaka hitaza-potso manoloana ny fampitehan'ny firenena isika ary mbola misy ny vahaolana ho fanavotana ny firenena hoy ny fanambarana. Govana ve ny constitution tonga dia manjazay le fanontaniana teo. Leo amin'ny rehefa tafavory eo nge mandinika an'izany fa tsy zay zao normaly an'izany tsy asanay zany zao fa ny asanay zany ampiresaka ny olona ampifanatona ifandray tendro zany dia hoe ifandinika eo inona mety inona tsy mety inona tsaratsara an'izy ity ka ndao ifanometana ndao ifanakalo hevitra ndao samy mitondra vahaolana aravina zany dia irosona lavidavitra koa anatsarana ny toem-piainany rehetrarehetra. Zay voalaza teo misy mitsindry voately mitsindroka vao mahita sakafo. Ny olona zay marary tsy afaka makany amin'ny dokotera zany rehetrarehetra zany dia manahirana sarotra be le hitazana an'izany fotsiny. Miantso ny FFKM ny herivelona isa-tsokajiny ary ny mpitondra fanjakana noho izany ny vovonana politika PAM ifanantona sy fampidinika mitrahana vahaolana maharitra. Tanjona ao anatin'ny fiaraha-midinika ny rehetra ny fananganana gouvernemanta teny Irana mitantana ka ahafahana mamaritra ny lalàna ivoahana amin'ny krizy aorian'izay. Miangavy ny sehatra rehetra ny fiangonana, mpanao politika, na teknisianina, na syndika, na fiarahamonim-pirenena sy ny hery velona rehetra. Misy tolotra no volo avolain'ny malagasy pirahitanin-drazana amahana ny olana eto amintsika dia amin'ny fametrahana rafitra vaovao eken'ny rehetra. Ibanjinana fifanarahana iombonana ho fananganana gouvernemanta vaovao teny Irana amin'ny fanarenana. Ho tonga amin'ny tena fanovana sy fiovana marina eto amin'ny firenena ka anana ny vahoaka fitokisana sy andraisany anjara amin'izay. Raha ny zava-misy hatreto, miziriziry tsy mihaino ny mpitondra fa manohy hatrany izay tiany sy mahamety azy. Izy ireo izay mihevitra fa efa mandroso sy milaminy Madagasikara. Ny vahoaka kila ny velotaraina manoloana ny olana misesisesy tsy vovahan'ny fitondrana. Fitantanana firenena no resaka eto ka tokony ampandeferina ny ampopony ny mpitondra. Tokony ijory ihany koa ny vahoaka indraindraikitra ho fanarenana ny firenena hoe hatrany ny vovonana PAM.
tena mani olana mianjady amin'ny firenena ve izany gouvernement tateny rana iarana amin'ny tantana izany azo inona ve fa asakana ny goragora sy ny kolokolo mamboatry firenena firosona amin'izany asany ho maly tsy miova ka izay mitady seza mahazo fa ny vahoaka mahantra andro amanalina trany. Fanontaniana goavana zany eo anatrehan'izay antso isiny ny fananganana gouvernemanta teny ran'izay fa iazo any Toamasina vetivetsika ao anatin'ity trangam-piarahamonina ity tany amin'ny sisin-dranomasina nosin-dafaza avaratra ny tanàna ny Toamasina no nahitan'ireo mpanarato nofo mangatsika ny tompoky-lanatan omaly alina izy lahy tovolahy 19 taona lasa ny ranomasina ny tolakandro ny talata lasa teo rehefa nilomano teo anoloan'ny Océan 501 tao Salazamay Herino Razafamanana. Omaly ariva tamin'ny fitora sy sasany vao natsingevany ny ranomasina tany amin'ny tora-pasika nosin-dafaza ny nofo mangatsika ny ramahandry ny rina Lego Fanatan rehefa nokaroan'ny fokon'olona nandritra ny atelona. Zazalahy 12 taona nately ny ranomasina rehefa nilomano teo amin'ny sisin-dranomasina ny Salazamay ny talata 7 volana septambra tolakandro teo. Mpanarato miasa amin'ny faritriny no nampilaza tamin'ny fianakaviana rehefa natsikaritra razana nitsingevana teny ampovoan-dranomasina. Izy efa mitsikefa natosoka rano taty dia mipetraka amin'ny sisin-dranomasina dia ny batailay amin'ny sisiny ambonimbony ety amin'ny fasika ambony ety efa matanaty rano tamin'ny talata angamba nafatan'ilay zanaka balilako izy io vona eny za tatrany hoe ary misy ihany misy mpanarato zany nanatory misy zavatra fatolona ry akaiky ny hita amban'ny hita nandeha zay nandeha moto dia navelany amin'ny masera ampangalana agny moto dia nandeha fasika zay misy mpanarato anankiray zany manana namana aty hoe misy zavatra ohatran'izao ty fa mitongava aty nareo dia nandeha taty le miaraka amin'le mpanarato namany zalahy mahita plasy ety toerana zay nahitana anazy ety zay efa da ihany zay le tonga nandeha milala pasika aty nahita anazy ntsiloviko amin'ny ranomasina olona io dia le riwa io le vatany aloha dia fa maty le masony fotsiny zany efa lany loka masony io fotsifotsy asa kikisana fasika le nataony natositosoka ranomasina teo dia nientaka le hoditra mitareny. Nilaza ny reniny Natan fa nanana disadisa tamin'ny rainy izay niteraka azy ity tovolahy maty ity 10 andro mialohany nahafatesany izao raha niresaka eniny tamin'ny namany Natan. Tsy nahalala ny fisin'io olana io anefa ity reniny nahitany masoandro ity raha tsy tamin'ny fotoana ny elazana ny fahalasana ny Natan tany an-dranomasina. Izy mipetraka amin'ny papany dia izy mipetraka amin'ny papany dia za moa nisy problème tsy fahasalamagna dia avy tamin'izay nipetrahany tamin'ny papany dia izy nipetraka tamin'ny papany amin'izay dia karaha niadiady zegny zare dia tsy hita izy dia za zegny tsy mahafantatra zavatra miseho zegny za afaka moaly za niresaka tamin'ny namany dia za niresaka tamin'ny namany igny karakory hoe Natany nahaozy fa avianao fa misy raha mekameka be ozy teneniko aminao dia ino oa dia ozy fô tsy hita moko Natany dia Natany zegny bedin'ny papany izy niala takao andesinao nagnano tatouage zegny dia tonga dia karaha ny bedesin'ny papany karaha ny vangony zegny dia tsy fantako hoe na karahan'zegny le izy tamin'ny afaka moaly zegny narignesiko ananjy tsy mifankahazo zare vokatry tatouage zegny dia zavy take moa zegny tonga dia nandeha taty igny zay dia zay niresaka taty dia narigny raha nikorokoroagnin'olo take maromaro zay dia nitandrignesiko version ny le raha nikoragnin'ny namany io dia nitandrignesiko version n'olona hafa be dia za moa tsisy raha koragny satria na za zegny mamany marary tsy mahavita nitaiza ananjy dia tsy afaka mihitsy zegny za andeha nitsinika ananjy. Matety pitranga ny disadisa teo amin'ny Natan sy ny rainy ary ny renikeliny izay nitaiza azy raha ny fitantarany ireo namany akaiky hifampizarany ny alahelony. Efa 10 andro mialohan'izao nahafatesany izao i Natan no ny alokaloka tany amin'ireo namany ary efa nitao amin'ny tsikelikely ihany koa ny akanjony. Tsy mifanafina tsy ambaratelo moa i Natan sy ireto namany ireto ka teo no nahalalana fa to efa nanalokaloka azy mialoha izao fahalasana izao. Imbetsaka ihany koa moa no nilazany ny afatrafatra makasika ny fahafatesany. Izy mipetraka mama heliny dia efa fantapantanareo moa karakory mipetraka amina papa amina mama hely sy amina papa hely zany mety misy disadisa sy ny tariny dia tsy digny zany disadisa igny dia nandeha izy dia niaraka zany zay tagnatin'ny 10 andro karaha an'izy niaraka. Alohan'ny nahafatesany io ve nisy karazana
teny somary ia misy maro be mihitsy tantarao izy azo tantarao ohatra zao le voalohany hoe anambariny alohan'ny ho faty izy hoe misy hira zay tiany alefa misy hira telo izy zay fa tsy de tadidiko tsara hoe raika le miresaka hoe Lois izy miteny hoe ngomanao lohateny ngomanao de diction zegny raika hoe samizanina atsika tsy fanany tamin'izay teny ovy aminy izy niteny anjio tamin'ny lundi après midi izy ino natona zany resaka zany tsy haiko fa mety tsy raha avy aminah aloha izy mety efa fantampatany le zavatra fa tsy niteneniny taminay za tsy nazoto tamin'ny fotoagna igny satria raha karaha ratsiratsy moka rano tamin'igny fa izy mihitsy le nanaognanay hoe andao nambariny de za koa moko narigny an'igny de nandeha fognany de za zany tsy nieritreritra hoe ho isy raha karaha n'igny mihitsy le bara courant zany nisintogna ananjy nisintogna anay de za zany efa taloloha de izy tafarako de izy zany efa za zany tagnatin'ny rano takao fa tsy nahita ananjy de veriko hoe nijiboka de za koa zany nijiboka de za le nijiboka igny de ohatra nitoratoragna zay za de natosika rano de za le natosika ny rano igny amin'izay fa tambony tanety de efa tsy hitako tsony izy everina ho tsy misy ifandraisany mivantana tamin'ny disadisa mpianakaviana izay nanjaty taminy izao fahalasana ny Nathan izao azo everina kosa oloza vokatry ny fitiavana melomano an-dranomasina fotsiny ihany raha ny fizotry ny tantaram-piainany lafombavao hafa efatra amin'ny 20 taona bebe Ravonasolo Christine amin'izao fotoana izao ary mivarotra ny tenany aleo teny eo amin'ny fiainana andavanandro tsy misy masokareny ireo entana amidiny fa olona tsara sitrapo no manome azy ireo entana toy ny tavoahangy amin'ny fitoeram-panafody sy ny sisa efa nahazo laharana finday izy amin'izao fotoana izao ary indro averintsika ny fanadihadiana mikasika azy ampolo taona no nivarotany bebe Ravonasolo Christine ety Ambodavenina commune Ankadimanga district Antananarivo Atsimondrano efatra amin'ny 20 taona izao ny tenany ary ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro omen'olona azy no amidiny eto izao ihany ohatra izao ihany dia efa mivarotra anana mivarotra pokatsaka sy voatsilefy mokonazy dia ohatra ny sonitra ny vidiny dia tsy dia nanao an'izay tsony fa tavoahangy matsy reny mba men'ny olona boaty kely ireo ndray misy manatitra ihany koa mba amidiko ny olona tsara sitrapo kiraro ny olona apetrany amidy rehefa lafo izany amidiko 4 arivo dia mba mahazo arivo tsy indraindray misy entana men'ny olona hoe amidio ao dia mba makapahany kely aleo tena iantohan'ny sakafony amin'ny andavanandro sy vidianany izay mahafinaritra azy no antony anaovany ity asa ity raha nambarany tapany maraina ihany izy no eto amoron-dalana eto fa ny arivo makakitay ho ataina isan'andro ka hatramin'ny isan'andro mandrapahatonga ny sabotsy fa lahady tsy maintsy makany am-piangonana mba hividianako an'izay mahafinaritra amin'ny vatako ohatra hoe akanjo satroka kiraro kapa zany hoe zafy kely ny rahako mipetraka fa mivadiko efa maty tamin'ny 420 dia za tsy nanambady tsony mba mahazo 5 arivo raha tena mandeha ny tsena raha miditra mpianatra dia mahazo 5 arivo fa zao tsy mandeha mpianatra dia 3 arivo eo no azo mandany 2 arivo eo satria vary raika apoka dia ny laoka sy ny labzi sy ny kafe kely fa ny kitay tsipina kitay rehefa amin'ny arivo fa tsy mivarotra maro ireo nandreo ny fahavonona ny anampy sy anoana ny bebe Ravonasolo Christine araka ny hita atao amin'ny page Facebook ny Vavanikolo TV efa nisy ireo tonga teny amin'ny commune Ankadimanga nitondra fanampiana ho azy fa misy ireo any ampitan-dranomasina sy any amin'ny faritra nangataka numéro ahafahana mandefa fanampiana ho azy taorian'ny fanavaozana ny karapanondrony nahazo finday sy numéro i bebe Chris 034 94 613 45 no laharana ary misoratra aminy Ravonasolo Christine mirarisoa any bebe Ravonasolo Christine hatrany zany amin'ny fiainany manontolo ao anatin'izay dia izay ihany koa no entintsika amin'ny seny vetivety ao anaty doka fohy aza misaraka aminay ary
Libéreo. Menaka vilenta amin'ny vidiny sava be. Tanjaka performance daholo zany. Tena mitaiza moteur ty lupie mampiena dépense. Premium Lube by Jovena, Lubérer la performance. Jovena, source d'énergie. Love chocolate. Sarobidy aminakà loatra la famille kely nivanta crédit mirindra io za afaka magnamia zara ilendreo tantrano ya potential fa maneno sakao nefa tsy nanana fahafanana ny anna instrument complet mihitsy amin'ny nefa androany miaraka amin'ny rindra tanteraka ny folo nampivoatra ny fiainan'olona maro teto Madagasikara vanta crédit mirindra ary raha ianao miaraka amin'ny mirindra tanteraka ny fikasanao. Avec des produits innovants et des solutions adaptées, Easily illumine les foyers et relie les communautés. Easily simplifie votre quotidien avec des solutions flexibles. Payez à votre rythme petit à petit en Pay as you go ou via nos partenaires bancaires et IMF. Facile et pratique. Easily est votre allié au quotidien. Avec Easily, la lumière prend vie. Easily et tout s'éclaire. Waouh! Attends, ma mère, je vais bien la chantier. Alors, tu vas aller en 40+. Ma dernière massage, mais sur l'aide matanzak, avec un moment à la fenêtre. Baliga en 40+. Manumka fit d'attendre sananj futun. Ça donne un hôtel à l'air un peu de la voluane. Nidna 219 000 à l'air monzaku sans vide. Ralo injamade. Miss Fiantou à Naruton. Balik, ma mira chanouavk. Assurance Art, dimampolo taona ny ilanao. Anoizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalambavao amin'ity ala ity ho hita ao amin'ny vitrine du vakina karatra mandritra ny 3 andro ny bio Belamada izay isan'ireo orinasa mamokatra vokatra natoraly ara-pahasalamana. Isan'ny tolotra maimaim-pony izay omeny ny orinasa ho an'izay mitsidika ny trano eva hoy ny tompon'andraikitra ary azo tapakila amin'ny fisariana bisikilety iray ireo izay mividy ny vokatra bio Belamada. Andoarantsika ny antsiprian'izay. Anisan'ireo orinasa mandray anjara mavitrika amin'ny vitrine du vakina karatra andiany fa 7 izay atao eto amin'ny manoloana ny gara eto Antsirabe ny bio Belamada. Raha eo amin'ny resaka mahakasika ny fahasalamana dia maro ireo efa mahafantatra ity orinasa ity manerana ny nosy izay anisan'ireo orinasa mamokatra vokatra natoraly ara-pahasalamana vokarina profesora Matianina ary mandalo fitiliana amin'ny laboratoire. Mandritra ity vitrine du vakina karatra andiany fa 7 izay atao eto Antsirabe ity dia nitondra ireo vokatra maro be izay novokariny bio Belamada entina nomezana fahafapo an'ireo mpanjifa hoy ny tompon'andraikitra ary tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ny famoahana vokatra vaovao dia ity vokatra vaovao izay fanalana toka zigary ity. Ny zao vitrine vakina karatra zao dia manasa antsika any ambanivohitra rehetra any anjifa ny vokatra izay hoentiny bio Belamada ho aminareo eto Antsirabe atao anatin'ny vitrine vakina karatra.
raha ohatra ianao ka manana olana mety tsy ho voatanisa eto daholo ny karazana retina rehetra fa rehefa mahatsapa anao hoe manana tsy fahasalamana dia manantona ny point de vente ahitanao any Biobelamata. Misy koa ny manafaka toka sy sigara. Izy ity dia vokatra vaovao vao novokarin'ny Biobelamata ho anareo izay manana etaetany teo afaka amin'ny fisotroana toka sy ny fifohana sigara ary ny minaparaky ao anatiny indray mandeha mampiasa an'ity fotsiny ianao dia tsy te hierika antsony izay atao hoe toka sy sigara izay raha tena teo afaka ianao dia manantona ny Biobelamata mividy an'izay hoe manafaka toka sy sigara izay. Mandritra izao vitrine vakina karatra izay atao eto Tsirabe izao dia misy ireo tolotra manokana izay omeny Biobelamata ho an'ireo izay mividy vokatra eto amin'ny trano eva misy ity orinasy ity izay azahoana tapakilaka mety azahoana bisikileta iray ary amin'ny alahady 4 ny volana septambra 2024 avy izao ny anaovana ny fisarihana ary isy ihany koa ny tolotra maimaimpona ho an'ireo mitsidika ny trano eva raha ny fanazavana. Misy koa ato ny fitsapana tension sy ny fanaovana analyse na diabeta gratuit ho an'izay hoe vitrine vakina karatra izay ary misy ihany koa ny tolotra manokana izay atokana ho an'ny mpanjifa ato amin'ny vitrine vakina karatra dia ny fanomezana bisikileta mety azahoana bisikileta vaovao be ny fanjifanao ny produit ao anatin'izao vitrine vakina karatra izao. Raha mividy produit ato aminay zany ianao dia mahazo azay tapakila momba n'izay fisarihana bisikileta ho sarihana amin'ny lahady izy io ho antsika rehetra eto amin'ny vitrine vakina karatra ka manjay anjara eto amin'ny Biobelamata dia mahazo an'izay fisarihana bisikileta izay. Raha ohatra kosa ianao ka tsy mividy afandraisana anjara fa te hividy tapakila fotsiny dia 5,000 ariary ny fandraisana anjara. Ny toerana ahitananay ato amin'ny vitrine vakina karatra dia eo amin'ny Tsangambata ianao mepita ohatrany hoe roso eny amin'ny gara dia avy aty amin'ny partie gauche jereo fa misoratra stand hoe stand numéro 162 sy 163 ahitanao soratra be hoe Biobelamata. Io hitantsika amin'ny sary io ny stand ny Biobelamata ato amin'ny vitrine vakina karatra dia manasantsika rehetra ny ambanivohitra rehetra any ho tonga amin'izao fandalovan'ny Biobelamata zao. Araka izany dia hita eto vitrine de vakina karatra mandritra ny 3 andro ny Biobelamata mampiranty ireo vokatra ara-pahasalamana natoraly izay novokarin'ity orinasy ity ary misy ihany koa ireo vokatra vaovao entina nomezana fahafaham-po an'ireo mpanjifa ao anatin'izao hetsika izao. Nalin'ireo tanora indrindra ny eny amin'ny anjery manontolo ny famelabelaran-kevitra nataony ny tale jeneraly ny trano fiantohana ny havana mikasika izay fiantohan'izay konferansy izay nanokafana ny hetsika assurance ny havana misoa matao Mahajanga Christian Andriamihery kolo Mahajanga no mitaritra ny antsiprian'izay. Nahaliana ny tanora teto Mahajanga ny fanatanterahana ny famelabelaran-kevitra mikasika ny fanazavan'ny trano fiantohana ny havana ny atao hoe fiantohana izay nitronon'ireo mpianatra marobe teto amina Korealy Mahajanga. Nazavaina teto avokoa ny mahakasika ny tsara ho fantatra rehetra ny tombotsoa izay tokony ho azon'ny malagasy manomboka eo amin'ny fahatanorany ka hatrany amin'ny fisitrahana ny fisotrondronono. Fiantohana le anankitelo resantsika teo zany tafapita tamindreo hoe matetika le eno dia le fiantohana tsy maintsy atao iny lalàna amin'ny teny hoe tsy maintsy manao assurance automobile izy iny moto bajaj. Ny faharoa dia le hoe assurance terrena atao assurance imposée io zany ao ny banky ao ny microfinance ao ny TLS ireny le hoe terrena manao tsika fa na terrena ary tokony mahay mihaino foana sy mahay mamaky hoe ino ma le contrat nalaintsika iny ary ny fahatelo zava-dehibe ny any dia le assurance pour tous zany hoe ny fisotronono fanampiny izay tokony hitondra vokatra lehibe amin'ny fiainana ekonomika ny toe-karenan'ny Madagasikara. Matetika diso fandray ny ankamaroan'ny olona mahakasika ny fiantohana izay heveriny maro fa toa mandehandeha ho azy raha ny fahafantarana amin'ny ankapobeny. Nazavainy tale jeneraly ny assurance havana teto ny antsipriany sy ny tsara ho fantatra mahakasika azy ity. Le assurance obligatoire ny assurance automobile io responsabilité civile zany hoe fiantohana ndraiky olo nitondra automobily fa tsy ny fiarany raha sanatria zany ka manimba mandrobaka ran'olo mandratra olo mamono olo misy ange possible zany vohitsaka le olo dia maty ka nanivadika ary le automobily tsy le assurance le automobily zany le anatin'ny RC io fa le andraikitra zany hoe le victime ndo etohan'ny trampetohana amin'izay fotoan'izay. Par contre raha tena hoe te hiaro mifananana izy dia manao le assurance tout risque tout dommage ninino zany mitranga ary tsy mila hoe anao diso na tsy diso fa ty mantsy ny rehefa responsabilité civile dia tsy maintsy déterminer hoe izy mahadiso tanatin'izy ity
dia zay ny diso zany no miantoka an'le olo tsy diso victime zay fa raha torisika zany na hoe nanao incendie fotsiny ohatra ka may le tomobily dia fa etohana zany. Ankoatra ny fahazahoana ny mari-pahatsiarovana ho an'ireo voasary tamin'ny fisariana izay natolotra ny assurance ny havana ho an'ireo mpanatrika ny conférence dia ny polo, t-shirt ary ny casquette. Nisy ihany koa ny fisariana ireo olona raika amin'ny telopolo mianadahy, ny sitraka fampidirana maimaim-pona, hompokambana ka ny assurance ny havana no nandoa ny latsakemboka voalohany ho azy ireo. Anisany hoe nanome tombontsoa ny vahoaka mahajanga ihany koa ny assurance ny havana androany tamin'ny alalan'ny fisariana. Ticket maimaim-pona izy io akoatran'le loka maro samihafa izay nozarainy moa zany dia nisy ihany koa ny ampany olona 30 isa ary iray tao anatin'ireo ny tenako nahazo ny fisariana anao ny fisoratana anarany ho an'ny assurance complémentaire izay aloha isam-bolana ahafahana mieritreritra no avy ihany koa. Ankoatra ny hetsika ara-panatanjahantena izay ataony tontolo andro ny sabotsy 7 ny volana septambra dia ity conférence niarahana tamin'ny Andriamatota le général ny assurance ny havana ity no nanokafina ny hetsika ny havana misoma andian'ny faharoa teto Mahajanga izao. Iverinao amin'ireny vohitry ny faritra vakina karatra vetivetsika totosa tany an-toerana omaly ny atrikasa fampiofanana ireo mpisehatra amin'ny fitantanana arakolona eny anivo n'orinasa. Atrikasa izay nokarakarainy ny teo anivo ny FMFP nantahirim-bola malagasy ho fampiofanana mpiasa ho andreo orinasa ampikambana tany an-toerana tanjona ny anamafisana ny fahaiza-manao andreo mpisehatra amin'ny fitantanana arakolona eny anivo ny orinasa. Andrindrina Rendriamiaritsokolo Antsirabe. Ny alakamisy faraka amby 10 volana septambra 2024 lasa teo no nitanterahana teto amin'ny renivohitry ny faritry vakina karatra amin'ny fampiofanana ireo mpisehatra eo amin'ny fitantanana arakolona. Atrikasa izay nokarakarainy FMFP nantahiry famatsim-bola malagasy ho fampiofanana mpiasa ho andreo orinasa izay mandatsaka latsakemboka ao aminy. Tanjon'izao atrikasa izao ny fanatsarana sy ny fahaiza-manao an'ireo mpisehatra amin'ny fitantanana arakolona ho ny tompona andraikitra mba hafantarana izy ireo ny fiofanana izay ilain'ireo mpiara-miasa aminy ho fampiovarana sy entina ho fampandrosoana ny orinasa. Ao anatin'izay ngeza be nefany ny anjara asan'ireo izay ao anatin'ny sehatry ny ressources humaines dia ilaina zany mampiakatra an'izay fahaiza-manaon'izy ireo izay dia izay no mampatonga ny FMFP tena hoe mitondra intervenant mahafehan'izay resaka ressources humaines zay zany hoe expert en ressources humaines madame Noura Djonera dia izy no mampianatra an'ireo professionnel en ressources humaines ireo zany mba ahafahan'izy ireo hoe mitombotra ekefa mitombo fahaizana dia ahafahan'izy ireo avy eo mahafantatra an'izay zavatra izay endrasana amin'ny resaka fiofanana indrindrindrindra zany ho an'ny mpiara-miasa aminy fa ho an'izy ireo ihany koa. Dia ilaina zany ny ahafehezan'izy ireo izay fahaizana mahafantatra hoe inona ny filana ao anatiny ho an'le orinasa ho an'le mpiara-miasa aminy mba ahafahana hoe tena hoe mitondra fivoarana ho an'le orinasa sy ho an'le mpiasa ao aminy ihany koa amin'ny maha olona dia amin'ny resaka hoe fahaiza-manao. Tondra fanentanana nandritra ity fampiofanana ity ihany koa ny tompona andraikitry ny FMFP eto vakina karatra mahakasika ny antsoatetikasa atao amin'ireo orinasa eto Antsirabe amin'ny famatsiana fampiofanana amin'ireo sehatra asa maro. Mbola misokatra ity antsoatetikasa ity hatramin'ny 27 ny volana septambra 2024 avy izao raha ny fanazavana. Antsoatetikasa natokana ho an'ny entreprise izay tsy mitovy secteur d'activité zany. Efa fantatry ny mpisehatra amin'ny orinasa maro ny fisian'izay appel à projet izay ka eto izahay dia manentana satria mbola misokatra ilay izy en 28 septambra izao no farany appel à projet zany dia manentana ireo responsable ny orinasa rehetrarehetra andray anjara indrindra ireo efa cotisante ny FMFP. Araka izany dia totosa teto amin'ny renivohitry ny faritry vakina karatra ny alakamisy faraka amby 10 volana septambra 2024 lasa teo ny fampiofanana ireo mpisehatra amin'ny fitantanana arakolona avy amin'ireo orinasa maro eto Antsirabe izay mpikambana eo anivony FMFP nantahiry famatsim-bola malagasy ho fampiofanana mpiasa.
Fararanona hetsika ara-panatanjahantena ho an'ny atleta malagasy ny taona 5 arisan'ny mandray anjara mavitrika ao anatin'izay ihany koa ny taranja judo ao anatiny izay manomana ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany ao anatin'izay taranjay amin'izao fotoan'izao. Vahintsika amin'ity alina ity maître Rasolondraibe Mamdongoza mpikambana eo anivon'ny commission nationale vétéran ekata ao anatin'izay taranja judo zay miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampalalam-bavao. Araka nefa natsidiko tany am-piandohana manomana an'izay fiadiana ny tompon-daka maneran-tany eo amin'ny taranja judo zay ianareo manahoana ny makasika azy io manahoana ihany koa ny atleta malagasy ao anatin'izay. Miaraba Iva, miaraba ampijery izay indrindra eo am-panomanana ny championnat du monde zany ny izahay vétéran. Commission vétéran izy dia efa nitsangana tamin'ny herintaona ary ny tanjona dia amerina ireo judoka zokany tranainy mba aprisika ny tanora hoe mitohy foana ny entraînement ka miomana fatratra zany zahay zao no nivokatra voatsely zay dia mitohy ny fanomanana zay atao any Paris io championnat du monde io amin'ny voalohany volana novembre. Manahoana ny atleta malagasy mety firy ny délégation nanainga ao anatin'izay manahoana ihany koa ny karazana sokajy ilalaovantsika ao anatin'izay fiadiana ny tompon-daka maneran-tany zay. Ny tompon-daka maneran-tany moa dia efa misy ny fisoratana anarana ela be 2 volana mialoha dia efa misy organisation nataony IGF International Judo Federation dia efa maromaro vitsivitsy ny malagasy tafiditra ao anatin'izay bazy afaka mandray anjara izay. Ny sokajy zany ny vétéran moa nazoky ny mpanao judo dia misy ny sokajy M1, F1, M moa lehilahy, F vehivavy dia misy isaky ny 5 taona eo M1, M2, M3 dia ny zokany indrindra ao aminay zany amin'ny mandray anjara aloha zany dia M7 zany hoe 9 taona miakatra. Tsy misy fangatahana amin'ny tompon'andraikitra ve androany eo anatrihan'izay fanomanana eto an-toerana manahoana fa ny ataontsika hoe hiatrihana n'ilay dimaka ny velany ihany koa manahoana? Marina mihitsy izay fanontanianao zay fa fatatsika fa tsy akaiky ny Paris ary tamin'ny herintaona dia efa nahazo fanasana ny sasany taminay tany Las Vegas fa raha malala fa tena enjana be ny fahafahana mandray anjara amin'izany amin'ny entimanana. Fa ity kosa dia ao Paris fa nandeha any ve nareo tamin'izay? Tsy tonga tany Las Vegas zay satria no lay entimanana io? No lay entimanana. Hatreto mbola mianto tena sa manahoana? Tsy maintsy mianto tena aloha satria raha malala miezaka mitady zany zay ny inscription efa vita nefa tsy moramora le izy fa izay mihitsy no itadiavanay fanampiana mba ahafahanay mandray anjara amin'izany tompon-daka eran-tany. Mamdongoza maître aiza ho aiza ny fédération aiza ho aiza ny fitondram-panjakana eo anatrihan'izay ny fitondram-panjakana hitantsika amina taranja samihafa ohatrany misy ihany ny ataontsika hoe karazana tantsoroka sy ny fanohanana enta ilay fitondram-panjakana ao anatin'izay resaka judo zay aiza ho aiza treto? Voalohany indrindra aloha za moa ny tenako dia technicien misy mikarakara manokana amin'ny resaka hoe fitadiavana sponsor sy ny rehetrarehetra. Treto aloha raha ny eo amin'ny taranja judo dia na ny tanora raha dia vitsivitsy ny fanohanana amin'ireny championnat instance compétition internationale na championnat du monde na championnat d'Afrique reny fa izay indrindra no angatahana manokana satria mba vonam-pirenena ny arovana any ary rehefa raha ohatra ka mba miredona ny hiram-pirenena dia atsika malagasy. Raha ohatra tsy misy ilay fanohanana mety manahoana ny dia nareo amin'ity fiadiana ny tompon-daka maneran-tany ity zany mety hitovy amin'ilay tranga ho any Las Vegas ihany koa ve mety tsy andeha ny atleta malagasy sa manahoana raha ny fahitanao azy amin'ilay vesatra ilay hoentimanana takiana? Tena mbola sarotra aloha zany zao ny entimanana tena sarotra fa ny inscription fotsiny tsy maintsy natao satria misy deadline le izy amin'ny fanaovana ny inscription dia tsy maintsy natao le izy fa kotranyity moa dia tsy maintsy. Inona avy ilay vola ilaina resaka tapakila sy ny inona avy amin'ny ankapobeny zany mbola ilaina fanohanana amin'izao fotoana izao maître?
Ny tapakila zany a dia tena raha malala fa lafo a, dia ao koa ny inscription sy ny fipetrahana any atoerana. Tapakila ho an'olona firy moa zany? Amin'izao zany a dia eo amin'ny 10 eo zay, 11 eo zay a no efa tafiditra ao anatin'ny base, fa na izany anaty zany raha mbola tsy fantatra afaka miampy ireo a any faraparany any. Manahoana nefa ny makasika an'izay taranja judo zay raha ny vokatra voatsely ianareo no nandray anjara atao anatin'ny fiadinany tompon-dakan'ny Afrika ao anatin'izay taranja zay raha tsy diso ny volana septambra tamin'ity volana septambra ity ny fiandohan'ny volana na nahoana ny vokatra? Voalohany indrindra aloha dia sorana be dia be ny tompon'andraikitry ny UAJ Andriamatoa Siteny moa zany ny filoha napisy championnat voalohany championnat d'Afrique ny vétéran, ary tsy tay zany fa tetsekeky Tatsy Maurice nahafahanay vétéran nandray anjara ary nahafahana nahazo vokatra tsara zany. Raha 8 izahay zokiny nandray anjara tamin'izany a dia nahazo medaly daholo izahay ireo, zany hoe ny 5 a medaly volamena, ny 3 a medaly volafotsy, ary sehatra iray zany a nahafahanay a nandray anjara. Afatra na fanentanana farany ary maître? Amin'ny dianay moa zany a dia mangataka fanampiana izahay ao anatin'ny solitena ny tenako a izahay ao anatin'ny mpikambana amin'ny vétéran anatanterahana an'izany championnat du monde zany. Ankasitramin'ny maître Mamdongoza tao anatin'izay fanazavana izay a 3 hatramin'ny 7 volana novambra ho avy izao no atao any Paris izay fiadiana ny tompon-daka maneran-tany eo amin'ny taranja judo izay. Anomboka raha mpitso hatramin'ny 20 septambra zao ny hetsika angaredina mozika festival andia amin'ny 7 izay mivony fampiraisana na vahoaka amin'ny alalan'ny kolotsaina. Anamarika ny hetsika ny fisian'ireo karazana kilalao izay efa manomboka amin'izao fotoana izao. Eo koa ny fiakaran'ireo mpanakanto antsehatra araka ny fampahafantarana nataon'ny mpikarakara tamin'ity androan'ity. Kabain aloha. Hetsika maro no anamarika ny angaredina mozika festival andiany fa 7 izay atao eny Ambohimangarova ny 13 ka hatramin'ny 20 septambra ho avy izao, izay nampitondraina lohateny kolotsaina mampiray firenena. Tomboka amin'ny carnaval, ao koa ny kilonga amin'ny lalao, ao koa ny fampisehoana izay hitantsika eny amin'ny grande scène ozintsika eny amin'ny kianjan'ny fanaovam-baolina eny Akadivory. Fanokafana fomba ofisialy moa zany dia eo amin'ny commune ambanivohitra Ambohimangarova eo Alakamisy. Maro ihany koa ny atrikasa ao anatiny, misy ny animation scolaire, misy ny ina moa zany fifampizarana traikefa amin'ny lafin'ny fizahantany. Mampiray ny malagasy ny kolotsaina satria azadino zany fa maro ny zavatra hitantsika mifamaofao amin'ny fiainana andavanandro. Ary tsy eto Madagasikara rehefa hatrany ampitandramasina, maro zany ny rivotra mitsoka amin'izao fotoana izao, fa tsy endrika Mpumalanga fotsiny angaretona, fa endrika Antananarivo ary endrika Madagasikara. Ankoatr'ireo efa voatanisy, hisy ihany koa ny fampisehoana ifandemiasan'ireo mpanakanto manodidina ny 20 voasa andray anjara amin'izany ary efa tonga eto Antananarivo ny mpanakanto zampiso. Hiavaka amin'ireo 20 efa nandalo ny andiany amin'ny ity taona ity hoy ny mpikarakara nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety teny Ankorondrano. Fotoana ihany koa nampahafantarana ireo mpiara-miasa amin'izao hetsika izao ka anisan'izany ny fahita lavitra kolo. Dia izay ihany koa no entintsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety
voaheloka higadra 7 amby 20 taona sy 3 volana antranomaizina no ny fikasana nonga-mpanjakana izay vesatra ny ampangana azy ny filoha brezilianina teo aloha Bolsonaro raha ny didim-pitsarana navoaka ny fitsaranany tampony tao Brezila omaly. Ny mpiarity filoha brezilianina teo aloha ity izay tsy manaiky ny didim-pitsarana ka mikasa ny ampiakatra ny raharaha. Ankilany nanohitra ny fanameloina ny filoha brezilianina teo aloha ny filoham-pirenena amerikanina mitovy ny tranga nokasaina natao tampoka ty hoy ny fanazavany ny lehibe ny diplomasia brezilianina eo anatrehan'izay nanao fanambarana tsy anaiky ny fandrahonana ataon'ny Etazonia fa hiaro ny fiandriana ny fireneny mikorontana araka izany ny toe-draharaha ara-politika ao Brezila amin'izao fotoana izao. Dia izay ihany koa no entsika manakatona ny fampalalamba avao amin'ity ality ankasitrahana ianao nanarak'izay hatramin'ny farany. Ny fampalalamba avao no tapitra hatreto fa ny fandaharana hoentina aminao eto amin'ny fitalavitra kolo amin'ity ality dia mbola maro. Santionan'izay ny ankitsim-po iarahana amin'ny Andriamatora Kotomanga Barsona sekretera jenerala ny randrana sindikaly sy Andriamatora Valson Israel filohan'ny Sezam manano Confédération des syndicats des agents de l'État malagasy. Fandaharana izay resahana ny tontolo mpiasa, ny asa, ny karama. Eo ihany koa ny resaka sindika ny fitakiana sindikaly eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Anasana anao avy hatrany aorian'izao fampalalamba avao izao. Madapitafy ho manaraka indray ary tomboko lasy tombovavy veloma. Projet pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. Assurance Art, Timampolto Nanilanao. Vous a présenté Nivava. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.